Faly miarahaba antsika rehetra indray. Ny lohahevitra izay ho velabelarintsika anio dia momba ny fifandirana, fifamaliana ary ny ady. Tamin'ny doka izay efa nozaraina tamintsika teo aloha, izay mpampianatra sy mpanabe dia amelabelatra momba ny fanabeazam-boa, fahaizana mifanantona, mifampiresaka sy miara-miasa ho amin'ny tanjony iray. Inona ary no fototra mampahomby izany? Fifampiresahana sy fiaraha-miasa, fahaizana mifanantona sy mamaha olana, andraikitra sy anjara asa mazava tsara. Ahoana no fitarihana silamo atao ary? Misy ny tanjona sy paikady mazava tsara, mpitarika mampiray tokoa no ilaina. Inona ary ireo loharanon-karena? Ny fitaovana, ny olona. Tokony hisy ny enti-manana anatanterahana ny asa. Fomba fiasa sy traikefa tsy mitovy nefa mifameno. Inona ary no lazain'ny Ntaolo tamin'izany fifamaliana, ady ary fifandirana izany? Hoy tokoa ny Ntaolo hoe vitsy mikitra ny irery. Inona ary ny votoatin'ny ho velabelarintsika amin'izany? Ho jerentsika ireo fihetsika matetika mitranga amin'ny fifandonana sy fifandirana. Ny lalan-tsaina anaty fifandirana, ny fanelanelanana azo atao, ny famahana ny fifandonana. Hodiniantsika voalohany ny antony fifandirana, fifamaliana ary ny ady. Izy io dia avy amin'ny olona, ny ankolafin'ny olona roa samihafa. Samy manana ny faniriany, etaeta tsy azo ampandeferana. Izay natao hoe fifanoherana ny fihetsem-po. Samy matsapa fa misakana ny azahoana izany faniriana izany ny ankilany. Inona avy ary ireo fihetsika matetika rehefa mifandona aman'olona na tonga ho azy rehefa tojo ady? Misy ireo olona izay mandidy manapaka na mihenjana. Misy ireo manaiky lembenana. Misy kosa ireo manalavitra sy mitsoaka. Ahoana ary ny marimaritra iraisana? Ary ahoana no atao rehefa miara-miasa ho amin'ny tanjony iraisana? Manahoana ary ny fihetsika tonga ho azy rehefa sendra ny olona mandidy manapaka sy mihenjana? Ireny ilay olona manao mpitolo, tsy miaino, maimaika, tsy mihevitra ny hafa. Manahoana indray ireo manaiky lembenana fotsiny, tsy manan-kambo, tsy mahay mivolana, tsy saman-dahy, sahirana mandray ny hafa sy ny heviny. Manahoana indray ireo manalavitra sy mitsoaka, ireny ilay tsy mila ny filanizaniza, sambo miletika, manano sarotra, tsy azo anto. Inona indray ary no marimaritra iraisany? Hevitra ny miady mila mifanantona. Azo atao no miresaka na mizara mitovy, na ilay ataontsika hoe manao 50 isan-jato, 50 isan-jato. Inona indray ary no fiaraha-miasa azo atao hoe mba ho amin'ny tanjony iray? Ny finahan'olona roa tonta no mila jerena, mijery lalina, maka fotoana, ny vahaolana maharitra no jerena. Inona avy ary ireo lalan-tsaina anaty fifandirana? Manamora izany sa mampihenjana? Ireo lalan-tsaina mitarika fihenjanana eo amin'ny olona roa tonta. Misy ny lalan-tsaina miainga amin'ny mahazatra, izay efa fanao teo aloha ihany, izay tsisy izay maharatsy azy, tsy misasatra. Lalan-tsaina mamaly fihetsem-po, izay mahadiavolana ny saina sy ny fo fotsiny ho an'ny tombotsoa ny tenako. Lalan-tsaina mandray ireo posan-kevitra. Ireo hevitra rehetra tonga ao an-tsaiko dia atosako avokoa. Lalan-tsaina manatsikafina olana sy sakana, mampiseho fahalalana tafahoatra, tsy manampy amin'ny androsoana. Inona indray ary ireo lalan-tsaina mampifanantona? Lalan-tsaina mandray ny misy teo aloha, ny ankehitriny ary ny ho avy. Lalan-tsaina mamaly ny soa iombonana sy ny fitonian-tsain'ny daholobe. Lalan-tsaina manjo ireo posan-kevitra avy amin'ny tena sy ny hafa. Lalan-tsaina mamakafaka, izany hoe mandinika, miainga amin'ny zava-misy sy ny toedrarà rehetra.
ny tontolo manodidina, ireo mandray anjara rehetra, ny fifandraisana sy ny fiantraikany mba hirosoana amin'ny fanapahan-kevitra manomby. Ahoana indray ary ny atao raha anelanelana nahoana no ilainy izany? Tokony mifanantona ny ankiolafo roa satria tokony hanana finiavana samy maha-olana. Tsy mba maha-olana ny fieritreretana fa ny ankilany koa dia tokony hiova. Ahoana indray raha mizirizira ary ny ankilany? Mihaona manokana amin'ny andaniny avy rehefa samy tsy ao anaty toe-po mbola sain-doatra. Mamantatra aradrariny ny antony fiziriziriny ny andaniny sy ny ankilany. Mitantara izay tombony azo ny tsirairay rehefa miara-mamaha io olana io. Ahoana indray ny atao rehefa manelanelana? Tokony mihaona amin'ny tsirairay ka mamantatra izay miseho, izay tsapa sy toe-po, izay andraikitra na toy izao ny toe-javatra, izay mety ho vahaolana mamaly ny filan'ny tsirairay. Eo koa no mila mihaona amin'ny roa antotaka manomana lamina sy tanjona manamora ny fampiresahana, fitsipika-ombonana hampandeha ny fampiresahana, ny toetra, ny toerana tsy miandany amin'ny iray na iray. Ahoana ary ny atao raha hamany fifamolanana? Ahoana no ahitana ny fotoana? Fotoana hamahana ny adina ny fifamaliana dia tokony asiana toerana sy fotoana ahafahana mifanakalo hevitra matetika. Manendry olona toiteny amin'ny maro iray na mihoatra mpanelanelana. Tokony hisy ny modely famahana amin'ny fifandirana. Ampiofaniny ny rehetra ho zatra miatrika toe-javatra mampisy olana. Hodikomantso ny Ntaolo hoe ny savorovoron-kely ilatoana. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ny hevitra izay mivelabelarintsika anio. Mankasitraka antsika amin'ny manaraka indray.